Ho aminareo mandrakariva ny riavana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Miarabantsika rehetra mahatratra indray tian'io alahady fa 19 volana Aogositra 2024 ity. Alahady mbola ibanjinantsika hatrany ny lohahevitra manao hoe mahatoky hatramin'ny fahafatesana ny mino. Ary alahady izay natokana indrindra koa hitondrana mambavaka ny aumônerie nationale. Anio alahady ry havako dia iainga avy ety amin'ny tranon'Andriamanitra ny fanompoam-pivavahana ary dia ampitaina amintsika any amin'ny isa-tokantrano. Mbola holazaina amintsika amin'ny raharaham-piangonana rehefa aveo ny fotoana hanasana antsika hiakatra aty amin'ny tempolomasina hiara-mivavaka. Dia ary hiomana isika ry havako ka ny salamo fahavalo amby 20 ny andininy faefatra ka hatramin'ny fahasivy no iderahantsika an'Andriamanitra. Salamo fahavalo amby 20 ny andininy faefatra ka hatramin'ny fahasivy. Aorian'izay ny era fahavalo ambin'ny folo ny andininy voalohany faharoa ary fahaefatra. Hira fahavalo ambin'ny folo ny andininy voalohany faharoa ary fahaefatra. Ny fanekempinoana ataontsika kosa anio dia ny fanekempinoana laharana fahatelo na ny fanekempinoana araka ny soratra masina izany. Idera sy ankalazan'Andriamanitra sika ry havana. Salamo fahavalo amby 20 andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahasivy. Iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Miobio an'i Jehova ary tany rehetra, velomy ny oboka mihira. Mankalaza an'i Jehova amin'ny lokanga, dia amin'ny lokanga sy ny feo fierana, amin'ny trompetra sy ny fitsofana ny anjomara, ka miobio anatrehan'i Jehova mpanjaka. Aoka irondroana ny ranomasina sy izay rehetra ao aminy, izao rehetra izao sy ny poniny eo aminy. Aoka itehantanana ny rika, aoka hiara-mioby amin'ny koa ny tendrombohitra. Eo anatrehan'i Jehova fa avy hitsara ny tany izy, hitsara izao rehetra izao amin'ny fahamarinana izy ary ny firenena rehetra amin'ny fahitsiana. Amen. Ny feonay rehetriza dientinay niderana rianjanana harina nambany aza izah detianao 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 rianjanana harina rianjanana harina niandronay rehetriza dientinay manoana ritombo sy mpanjakana satria izao dia fantatra fatianao 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 ritombo sy mpanjakana ritombo sy mpanjakana ny herinay rehetriza no iasanay hoanao riaronay sy tanjaka miezaka tokozah fatianao 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 riaronay sy tanjaka riaronay sy tanjaka. Hivavaka isika. Andriamanitra Tompo sy mpahary anay io, mideranao izahay no ny soa rehetra nomenao anay. Misaotranao izahay fanotarianao ka afaka manatona anao am-pifaliana iaino sy handray ny teny fiainana tolotra ao anay. Efa nampanantena anay mantsy ianao Andriamanitra, fa tsy verina foana any aminao ny teninao
raha tsy efa nahavita ny nanirahanao azy. Koa ankehitriny, tanterao ny asa nanirahanao azy mba hahatonganay handray ny fahafenon'i Kristy sy ny fahatanterahany fifaliany. Mangataka aminao izahay ny mba hiasan'ny fanahinao masina aminay amin'ny isam-batan'olona ny amin'ny isa-tokantrano mandritra ity fanompoam-pivavahana ity. Tena ho tsapanay tokoa ny Andriamanitro, fa te hanao zava-baovao amin'ny fiainanay ianao, ka azo hery sy hitombo amin'ny finoana izahay ary azoto hiasa noho ny fanatrianao. Koa tario izahay amin'ny zavatra rehetra ataonay, mba ho fanomezam-boninahitra ny anaranao, Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy anay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Aorian'ny fanambarana ny sitrapon'Andriamanitra izay arahany vavaka fifonana riavana no anaovantsika ny hira fa 700 ny andininy voalohany sy ny fahaefatra. Hira fa 700 andininy voalohany sy ny fahaefatra aorian'ny fanambarana ny sitrapon'Andriamanitra izay arahany vavaka fiekekeloka. Eno ampanajana riavana eritrereto lalina izao teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra izao arak'izay hita ao amin'ny soratra masina. Fa toy ny tsy hahafantaranao ny amin'izay alehan'ny rivotra ny amin'ny fitombon'ny taolanao akibon'izay manananaka, dia toy izany ny tsy hahafantaranao ny asan'Andriamanitra mpanao ny zavatra rehetra. Koa amin'ny maraina dia hafafazo ny voanao, ary amin'ny hariva dia azatsahatra ny tananao, fa tsy fantatrao izay hovanina na ny teo aloha na ny teo aoriana na angamba samy hovanina avokoa izy rotonta. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka lalàn'i Jehova, sambatra izay mitandrina teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fo rehetra. Amen. Manoloana izany sitrapon'Andriamanitra nambara tamintsika teo izany ry havako malala, mahatsiaro fa tsy tanteraka isika. Eo indrindra ihany koa ny heloka sy ny fahotana izay nahazo atsika tsiraray avy. Tonga ary ny fotoana ankehitriny hifona atsika sy hibebahantsika ao anatrehan'Andriamanitra, ka aoka ny fotsika tsiraray avy samy hanaraka izao tonom-bavaka izao. Hivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra rainay any an-danitro, isaoranay ianao ny hafatry ny teninao araka ny sitraponao izay mibaiko sy manentana anay mba hiasa hanao ny sitraponao, hamafy ny vony teninao ary tsy hitsahatra. Indrisy anefa Tompo, raha mandalo fotoatsahatra izay ankehitriny, dia mora kivy, mora ketraka, matahotra sy miahiahy, ka manjary manao tsirambina ny asanao Andriamanitra. Mamela ny elokay Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Zanakao, koseho sy fahafao ny fahotanay rehetra, meo anay ny finoana sy fanahy matanjaka, ny zotom-po sy fifaliana amin'ny fanomponanao, amin'ny fiatrehanay koa ny fiainanay andavanandro. Manatona anao ampanetreteny izay Andriamanitra, mahatsiaro ihany koa ny eloka sy fahotana vitanay tsiraray avy. Koa eto apototry ny azo fijalian'i Jesosy Kristy Zanakao no angatana indrindra, mamindrafo aminay Andriamanitra, avelao ny elokay, diovy amin'ny rahasoan'i Kristy izahay, ka hamasino indrindra. Fantatray fa tsy avy antso ny marina ianao, fa ny mpanota ny bebaka. Koa enoy ny fifonanay Andriamanitra, esory ny ahiasy ny tebitebinay, koseho ny tahotray,
fa veloma ty anatinay ny finoana ary meo anay ny fahavononanay ijoro vavolombelonao amin'ny teny sy ny asa tsara rehetra. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, Tompo sy mpamela heloka, no angatahana izany vavaka izany. Amen. Raiso amin'ny finoana riavana ny teny somahafaly izay omena Andriamanitra antsika ho famelana ny helontsika. Ampionony ny oloko i Andriamanitra reo, mitory teny somahafaly amin'ny Jerosalema, ka lazao aminy fa vita ny adiny sady voavela ny elony, ary efa nandray indroa eny tamin'ny tanan Jehova izy ho valy ny fahotana rehetra nataony. Fa izay miandry an Jehova dia mandroso hery-kosa, elatra no iakarany tahaka ny voromahery, hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, andeha izy nefa tsy ho reraka. Hoy izay manambara reo tenireo, voavela ny elokareo noho ny anarany masina, midy rany tompontsika. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elony, sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehova heloka, ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Ny era fahafito amby roapolo sy efajato, ny andininy voalohany sy ny fahatelo. Ira fito amby roapolo sy efajato, ny andininy voalohany sy ny fahatelo. Ny fanekempinoana laharana fahatelo na ny fanekempinoana araka ny soratra masina araka izay efa voalaza no anambarantsika ny finoantsika. Ndeha ariry havako malala
hiaraka hanambara ny fanekempinoantsika isika manao hoe mino an'Andriamanitra tsy toa aho izay mpanao lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjakatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavana antsika, fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an Jesosy Kristy zanany lahy tokana tompontsika aho, tonga izy hitady sy hamonjy ny very. Izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izy dia tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina aho, izy no manambara ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany no anaovam-batisantsika rehetra ho tena iray. Ny fandresena izay ety mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo ampitomboy ny finoanay. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hanonona ny arahabo mba hampiraritso atsika izay manaraka izao fotoam-bavaka izao. Tonga eto amin'ny fotoanan'ny filazan-draharaha ary isika. Raharaha avy any ivelany. Ny foibe FJKM dia miantso sy manentana ny vahoaka kristianina manerana ny sahan'ny FJKM amin'ny fankalazana sy fisaorana azy noho ny andro lehibe eo amin'ny fiainan'ny fiangonan'ny FJKM ny talata 7 ny volana Aogositra 2024. Satria fiaino 20 taona amin'io ny FJKM 7 Aogositra 770 Aogositra 2024 ka toy izao ny fandaminana. Izy fanompo-pivavahana izay tarihan'ny baropy andraikitra foibe andray anjara isika rehetra amin'ny tafika masina sy ny asa sosialy izay ataontsika fiangonan'ny FJKM. Entanina araka izany ny zanaky ny fiangonan'ny FJKM, entanina ireo sampana sy sampanasa andray anjara mavitrika amin'izany. Izy ny fanompo-pivavahana atao isaky ny synodam-paritany ary anatanteraka ny tafika masina sy ny asa sosialy. Isy ihany koa ny andro fifadikanina izay tarihan'ny sampana fifoazana foibe. Ny fanomezana dia raisiny amin'ny fitoeran'ny synodam-paritany efatra: Andrefana, Atsimo Atsinanana sy Arivo Avaradrano, sy aty amin'ny foibe FJKM ary any amin'ireo toerana amin'ny FJKM toy ny centre Tabita-Pandrana, Akany Tangaina, Ampita-Tafika. Koa manentana antsika rehetra andray anjara mavitrika ho fijoroana vavolombelona eo anivon'ny fiarahamonina. Fa hoy tokoa ny soratra masina hoe miorena tsara aza miova ao amin'ny Korintianina 1:5-7. Ary ao anatin'ny fanarahana amin'ny fihepetra momba ny fahamehana ara-pahasalamana no anatanterahana izany. Ho an'ireo izay tsy afaka manatitra amin'ireo toeran'ireo anefa ka tian'olitra fanomezana dia afaka miantso ireto laharan'ny taroby manaraka ireto: talehan'ny tranomboky antso 034 82 703 49, Tony ny Dorcasy 033 19 230 40 sy ny 032 90 257 06, Tony ny Sampaty 034 90 163 67, Tony SFL 034 61 339 59. Raharaha avy ato anatiny. Ry havana, isaorana trano ny tompo amin'ny fitantanany fiainan'ny fiangonana. Araka ny vavonam-pitain'ny foibe FJKM dia afaka misokatra amin'ny fiangonana, saingy tsy mihoatra ny olona 50 no manatrika izany. Rehefa nifandinika mahakasika ny fiverenan'ny fisokafan'ny fiangonana amin'ny mpitandrana sy ny braon fiangonana ary ireo filohan'ny toby-hevatra dia nanapa-kevitra fa ho fandavorariana ny fandaminana rehetra dia ny alahady 3 Aogositra 2024 izay alahady akatoko ny fandraisana no ionantsika indray ato amin'ny tranon'Andriamanitra. Arakaraka ny fivoaran'ny toetra ra eto amin'ny firenena sy ny fananam-pahan-kevitry ny fitondram-panjakana dia mafisina amintsika hatrany ny isan'ny mpiangona afaka mivory. Mafisina etona
fa mitoy hatrany ry havana ny fampitan'ny mpitandrina ny tenin'Andriamanitra amintsika isan'andro. Mitoy ihany koa ny fanompom-pivavahana alahady maraina ampitainy isa-tokantrano amin'ny alalan'ny tambajotra serasera, Facebook sy YouTube. Ho tahaka ny Daniela anie isika, anona finoana matanjaka sy fatokiana feno, nandeha mamaky ny lohasaha, aliko ny fahafatesana aza ny androntsika kehitriny. Eo foana Andriamanitra manolotra ny famonjena ho antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Kaoka isika hijery an'i Jesosy tompon'ny finoantsika sy mpanefa azy. Hebreo 12:12 tapany A. Fanamasinina fanambadiana. Trano sy arena no lova avy amin'iray, fa ny vady kosa dia avy amin'i Jehova. Ohabolana 7:4-5:12. Ramatoa ravelomana tsoba kolestel. Andriamatoa rakoto arvelo Charles mivady. Andriamatoa raharinjatovo Armand Gabriel mivady. Ramatoa rakoto arvelo anitry ny ony. Dia faly manasa anareo amin'ny fanamasinana ny fanambadian'ny zafiny. Ny zanany ravelomana tsoa Andriana lova sy raharinjatovo Rovaniaina. Izay ho tanterahana ny asabotsy 20 ny volana Aogositra 2024 amin'ny 10 ora maraina eto amin'ny FJKM Tranovato Faravohitra. Fisaorana ny zanany Rajonarson Kabisy ary malala, Andrianarson Erzao Ardera sy Noroanta, Ravelona Andry sy Artina Ardera, dia maneho etoana ny fisaorana sy fankasitrahana ho an'ny mpitandrina Andriamampianotsoa Gersom Daniel mivady sy ny mpianakavin'ny finoana eto amin'ny FJKM Tranovato Faravohitra, izay tonga nankahery sanam-pionina ny trotro-mbavaka ny fianakaviana ary niara nitondra taminay ny fahoriana no ny fodiamandry malalany. Andrianarson Aristide, vadina velan'ny tompoko vavy Andriana Ardera Honorinina. Ilay Andriamanitra manankaream-pahasoavana anie hamaly fitianareo. Miala tsiny amin'ireo tsy tratra antso no ny afenondra amin'ny be loatra. Voaray ny fararakitra avy amin'ny fianakaviana. Eo an'Andriamanitra irerany eo voninahitra. Amen. Dia manantitra hatrany ny fiarabana antsika ry havana ary mivavaka sy mampahery antsika eo ampamakivakiana zao andro sarotra lalovantsika izao. Dia arak'izay voambaran'ny sekretera teo zany ry havako malala, dia ny alahady 30 ny volana Aogositra, alahady 5 farany amin'ity volana Aogositra itya no misokatra ny fiangonana anasanantsika hiakatra aty amin'ny Tempolomasina. Izay moa natao zany dia mbola misy ny fandaminana samihafa izay ataon'ny tompon'andraikitra eto anivon'ny fiangonana. Ary dia mbola olazaina amintsika amin'ny tambajotra serasera ny momba zany fandaminana samihafa amin'ny fiakarantsika aty amin'ny Tempolomasin'Andriamanitra izany. Mitoy ary ny fanompoam-pavahana ry havana malala, iroso amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra isika. Mialohan'ny itsanganan'ireo tompon'anjara hitaribavaka sy hamaky misesy ny tenin'Andriamanitra, ataontsika ny hira 7:500 ka ny andininy voalohany. 7:500 ny andininy voalohany. Iary vavaka isika ry havana.
ry Andriamanitra rainay eo misaotranao zay ny amin'ity fotoana omenao anay ity indray ankehitriny andrenesana ny teny fiainana avy amin'ny soratra ao masina fa tsaronay tokoa Andriamanitra fa noho ny teninao no ahafahanay miroso amin'ny finoana ko ankehitriny tonga amin'izany fotoana sarobidy izany zahay dia mangataka indrindra indray ny fanahinao masina hitaridalana anay na ho amin'ny famakiana na ho amin'ny fitoriana indrindra ho amin'ny fandraisana izany teninao izany ka ny hamaky ny teninao hamaky izany amin'ny fahasahiana ny tondra ny teninao afatra sarobidy ho anay dia ny teninao Andriamanitra mihitsy ilay fahamarinana manorotoro ny fahotanay ary mampivandravandra ny faratsinay no irinay ho ataonao ambava ny kampibebaka anay indray ary indrindra anananay fo mahay manaiky ny sitraponao dia taio ny teny rehetra izay ho vakiana sy toriana eto Andriamanitra mba tsy verina ny aminao izy ireny raha tsy efa avy navita ny asany taminay tsirairay avy mba ho voninahitry ny anaranao masina irery any. Amen. Ny bokin'ny Nehemia toko fa 3 ry havana ny andininy fa 7 hatramin'ny andininy fa 7 no vakitsika izao. Nehemia toko fa 3 ny andininy fa 7 hatramin'ny andininy fa 7. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo izany. Ary rehefa reny Sanibala fa nataonay ny manda dia tezitra sady sosotra loatra izy ka ny omeny jiosy dia niteny teo anatrehan'ny namany sy ny miaramila ny Samaria hoe inona no ataon'ireo jiosy osa ireo? Aleo tena va ireo? Ahavony zavatra hatao fanatitra va ireo? Ahatsangana indray ihany va ireo? Ahatsangana ny vato avy amin'ny lavenina miavosa va ireo? Ary Tobia Amonita dia teo anilan'ny Sanibala ka niteny hoe na dia amboolo aza miakatra eo amin'izay atsangany dia rava ny manda vato ataony. Mianora Andriamanitra eo fa atao tsinotsinona izahay koa atsingereno eo andohany ihany ny latsa ataony ary aoka ho babo any amin'ny tany izay ahababony izy aza manarina ny helony ary aza vonoina tsy ho eo anatrehanao ny fahotany fa efa nampahatezitra anao teo anatrehan'ireo mandrafitra izy ka dia narafitra ihany ny manda ka tafakambana avokoa hatramin'ny atsasany miakatra fa nazoto ny asan'ny olona. Filazantsara araka ny Jauna toko 10 andininy 112 ka hatramin'ny 7. Jauna toko 10 andininy 112 ka hatramin'ny 7. Izao ny mpiandry tsara. Ny mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry ary ny mpikarama satria mpiandry na tompon'ny ondry izy koa raha mahita ny ambody avy dia mandao ny ondry ka mandositra ary ny ambody misambotra ny ondry ka mampiahaka azy. Mandositra izy satria mpikarama ka tsy mitandrina ny ondry. Izao ny mpiandry tsara ary fantatro ny ahy sady fantany aho dia tahaka ny afantaran'ny ray ahy sy ny afantarako ny ray. Ary izao manolotra ny aiko hamonjy ny ondry manana ondry hafa izay tsy amin'ity valy ity aho ary eny koa dia tsy maintsy ho entiko ka ian'ny feoko ary ho tonga andian'ny ray izy sady ray ihany ny mpiandry. Ary izany no itiavan'ny raiko aho satria izao manolotra ny aiko mba handraisako azy indray. Tsy misy manaisotra ny aiko amiko fa ny tenako ihany manolotra azy. Manana fahefana nolotra azy aho ary manana fahefana haka azy indray. Izany didy izany dia azoko tamin'ny raiko. Toy izantsika amin'ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy toko 9 andininy 7 ka hatramin'ny 12. Apokalipsy toko 9 andininy 7 ka hatramin'ny 12. Ary rehefa novahany ny tombo-kase fahadimy dia hitako teo ambanin'ny alitara ny fanahin' izay voavono no ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana izay nohazoniny. Ary ny antso tamin'ny feo mahery izy nanao hoe tompo masina sy marina
mandrapahoviana no hitsaranao sy hamalinao ny ranay amin'izay monina eny ambonin'ny tany, ary samy nomena akanjo fotsy lava izy rehetra, ary nasaina ny ala sasatra kely aloha izy mandra-patapitry ny mpanompo namany sy ny rahalahiny izay efa hovonoana tahaka azy koa. Ray masina manamasinana amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mesy maro ao an-tsaha mitaraina ka entony jiro mba hakao, tsy mba misy atoandrona maraina fa maizina re ny ao. Ira 700 ny andininy voalohany sy ny andininy fahatelo dia hotoriana ny tenin'Andriamanitra. 700 ny andininy voalohany sy ny fahatelo. Misy maro ao an-tsaha mitaraina ka entony jiro mba hakao, tsy mba misy atoandrona maraina fa maizina re ny ao. Indro olo maronge no maniry mafy hoe mba midina mankaty, hitondray baiboly re izy ireo fatahandre an'i Kristy tomposo. Mandehana ho ny tompo mandehana, ho amin'izao tontolo izao, mitsangana ary eny mitsangana, fa izy no manao. Mandehana hanatanjaka ny osa, omeo tokireny ketraka, ny anjaranao ataovy ho tontosa, ka aza dia reraka. Mandehana ianao ka vitao ny asanao, fa ny tambinao ary mbola haniany re ny andraisa tambibe, terehefa tsy ety. Mandehana ho ny tompo mandehana, ho amin'izao tontolo izao, mitsangana ary eny mitsangana, fa izy no manao. Mbola hiary vavaka isika. Re Tompoandriamanitra rainay tsara indrindro, izao no ora sy fotoana hampitanao indray ny afatrao aminay vahoakanao. Irena sy angatahana ary ny fanainao masina, hanamasina ny teninao. Irena sy angatahana ny fanainao masina, hanokatra ny fonay tsiraray avy, handraisanay ampitiavana sy amin'ny finoana ny afatry ny teninao, ka mba hitondra hery aina vaovao, fifaliana sy fanantenana ho an'ny vahoakanao manontolo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony teny no hanononana izany vavaka izany. Amen. Ry avako malala rehetra amin'ny tompo, hanapaka mandrakariva ao amponareo ny fiadanan'i Kristy sy ny fampaherezan'ny fanahy masina. Miara-mientana hatrany sika amin'ilay loha hevitra manao hoe mahatoky hatramin'ny fahafatesana ny mino. Koa ny bokin'ny Nehemia toko 7, andininy 7:30 ka hatramin'ny 7:30, anankiray amin'ny perikopa voalahatra androany, nitondrana ny afatra sy ny fampaherezana ho antsika isa-tokantrano. Nehemia toko 7, ny andininy 7:30 ka hatramin'ny 9:30. Ny bokin'ny Nehemia ry havana malala dia ambara fa bokin'ny fanarenam-pirenena taorian'ny faharavana, fanarenana ny firenena jiosy taorian'ny fahababoana tany Babilôna, ary indrindra fananganana ny mandan'i Jerosalema. Nehemia, jiosy
nanana anjara toerana ambony teo anivon'ny fitondrana ary voatendry ho governora anjoda. Nahazo alalana taratasy mazava tamin'ny fitondram-panjakana izy hiverina any Jerosalema tany-drazany mba hanarina ny fireneny ary indrindra hanamboatra ny tanànan'i Jerosalema, hanangana ny manda zay rava levon'ny afo ary dia nevosa ny laveniny. Nehemia mampionina Andriamanitra. Zay ny dika ny teny hoe Nehemia mampionina Andriamanitra. Andriamanitra nitondra ny jiosy niverina tany an-tany-drazany. Ireo jiosy efa reraky ny fanompona, viza ny fanandevozana, trotraka sy mila ho kivy, tonga ny an-tany-drazana kanefa namatana tanàna rava, namatana tany foana. Ireo no ampiononina sy ampaherezina. Ary heveritra ry havana fa tena tonga amin'ny fotoana ilantsika malagasy azy zany afatry ny tenin'Andriamanitra zany, isika zay mila ho vizany ity valanaretina mandoza ity, mila ho ketraka eo anatrehan'ny fahasairanana lalina, mila fampiononana isika, mila fampaherezana isika. Nehemia 4, ny andininy 7:30 ka hatramin'ny 9:30 azontsika homena ny lohahevitra hoe miasa ao anatin'ny ady sarotra. Miasa ao anatin'ny ady sarotra. Lesona sy afatra anankiroa lehibe no azontsika raisina ao anatin'izany hoe miasa ao anatin'ny ady sarotra izany ry havana malala. Voalohany, Andriamanitra maniraka ny osa sy reraka hanao asa lehibe sy mankadiry. Andriamanitra maniraka ny osa sy ny reraka hanao asa lehibe sy mankadiry. 70 taona angarangidina ny zanak'Israely no babo tany Babilôna, nandevozina tany Babilôna, arak'izay voambara hoe tena trotraky ny fanandevozana ary miverina ny tany-drazana efa osa sy reraka, tafaverina ankehitriny ary dia nomen'Andriamanitra asa lehibe sy mankadiry, hanangana ny manda zay efa levon'ny afo. Vao nanomboka kelikely anefa ny asa fananganana ny manda zay notarian'ny Nehemia dia nitsangana ihany koa ny fahavalo, Sambala sy namany. Sambala dia governoran'ny Samaria, zay nanakivy, naneso, nanakana ity asa fananganana ny manda tao Jerosalema ity. Hoy indrindra ny fitenin'ny Sambala governoran'ny Samaria eo amin'ny andininy 4:30 tapany 2. Inona nataon'ireo jiosy osa ireo? Aleo tena va ireo? Avony zavatra atao fanatitra va ireo? Atsangana indray andro va ireo? Atsangana ny vato avy amin'ny lavenina miavosa va ireo? Ry avako malala rehetra ao amin'ny tompo, efa fomba n'Andriamanitra hatramin'izay ny manao zava-dehibe sy goavana miainga amin'ny zavatra kely sy bitika, manao zava-dehibe miainga amin'ny olona tao tsinitsinina azy, olona zay tsy heverin'ny fiarahamonina akory, olona osa sy reraka. Manamarina zany ny tantaran'ny fiantsoan'Andriamanitra ireo mpanompo marobe ao amin'ny soratra masina, zay ny kely sy bitika eo anivon'ny fiarahamonina tsy fantatry ny olona akory. Fomba n'Andriamanitra no miasa amin'izany to olona tsinitsinina, olona osa sy reraka, olona tsy dia manana ny maha-izy azy zany mba hanao zava-dehibe sy mankadiry. Ary zany ange ny esiten'ny Sambala eto reo zay osa sy reraka reo ve reo jiosy efa reraka tany am-pahababony reo ve avita io asa lehibe sy mankadiry io. Miasa ao amin'ny olom voafidy ny Andriamanitra ry havana, miasa ao amin'ny firenena voafidy ny Andriamanitra, miasa ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra. Ary efa fomba n'Andriamanitra zany miasa, manao zava-dehibe, manao zavatra mankadiry
miainga amin'ny zavatra kely sy bitika sy ny tsinotsinony zany no ataon'Andriamanitra ry havako, mba hanehoany ny voninahiny, mba hanehoany ny heriny eo anivon'ny fiarahamonina, eo anivon'ny firenena manontolo. Haitsika loatra ny tenin'Andriamanitra manao hoe fa ny heriko hoy ny Tompo, fa ny heriko dia tanterahina amin'ny fahalemena. Ko ankehitriny ry havako, raha mitady azo laka ny fahaverezan-kevitra, mandalo ny faharerahan'ny saina sy ny fo, dia matoky mahereza raisy izay andraikitra manandrify, ataovy izay azo tanterahana, fa momba antsika Andriamanitra mahery, manampy antsika izy hanehoany voninahiny sy ny heriny eo amin'ny fiainantsika. Tsaroana etoana ry havana malala ity alahady ity, izay alahady natokany FIBFJKM ho alahady ny aumônerie nationale. Ireo izay miasa any amin'ny toeram-pitsaboana, any amin'ny fonja, amin'ny toeram-panabeazana, any amin'ny toby miaramila, mivavaka sy mampahery anareo hiasany ny herin'Andriamanitra amin'izany asa makadiry sahaninareo izany. Mba sy hampahery anareo mandrakarivany Andriamanitra mba hisehoan'ny voninahiny. Aoka koa tsaroantsika ry havana, raha mandinika ity tantara fanorenana ny manda tany Jerosalema ity, fa rehefa manao ny asa arak'izay napetrak'Andriamanitra, manao ny fanompona arak'izay voatendrin'Andriamanitra, dia misy foana ny fahavalo. Tsy maintsy misy ny sakana, misy ny mpanenjika, misy ny mpanaraby, misy ny mpaneso, tahak'izay nanjo ny Jiosy izay voambarany soratra masina eto ampelantanantsika. Ampahafantarin'Andriamanitra antsika amin'ireny tantara samihafa ireny ry havana, ny zavatra izay misy mba tsy haketraka antsika, mba tsy hahatonga antsika hivarina any amin'ny fahagoviny, fa handray andraikitra hatrany, hijoro handroso arak'izay hitondran'Andriamanitra antsika. Tsaroana tokoa ry havana, fa mandalo fotoan-tsarotra ny fiainantsika izao, mandalo fotoan-tsarotra ny fiainan'ny fiangonana, voateniteny matetika ny fanompona, kanefa inoantsika fa ny herin'Andriamanitra miasa ao amintsika, ny herin'Andriamanitra miasa ao amin'ny fiangonana, dia hitondra voka-tsoa makadiry hamirapiratany voninahitr'Andriamanitra. Ny lesona faharoa amin'ny hoe miasa ao anatin'ny ady sarotra voatantara eto ry havana, dia izao: apetrao amin'ny Tompo ny adintsika ary maneho zotom-po sy fikirizana. Apetrao amin'ny Tompo ny adintsika ary maneho zotom-po sy fikirizana. Rehefa tena tao anatin'ny asa sy ny ady sarotra ny vahoaka Jiosy, nanangana ny manda tao Jerosalema, vao nandroso kelikely zany asa zany, dia niseho ny fanakanana arak'izay voalaza teo. Nandroso ihany ny asa, kanefa tsy nianona fotsiny tamin'ny herim-pony manao ty asa lehibe sy mankadiry ity ny vahoaka Jiosy, fa nitodika tamin'Andriamanitra ary nivavaka. Eo amin'ny 9:7 sy 7:7 vavaka nataon'ny vahoaka Jiosy. Miaino ry Andriamanitra io, fa ataony tsinotsinona izahay. Efa nampahatezitra anao teo anatrehan'ireo mandrafitra izy. Ry havako malala rehetra amin'ny Tompo, fiadiana mahery omen'Andriamanitra antsika ny vavaka rehefa miasa ao anatin'ny ady sarotra isika. Vavaka fifamatorantsika amin'Andriamanitra, faneketsika an'Andriamanitra hiasa ao anatintsika, hiasa amin'ny fikasana sy izay tanterahantsika mba hanehoan'Andriamanitra ny heriny sy ny voninahiny. Mampahery anao indray amin'izao ady sarotra lalovantsika izao, hanamafy hatrany hatrany ny vavaka izay efa nataonao, ny vavaka izay efa nataontsika, ny fiombonam-bavaka fiainantsika, hamafiso hatrany izany, hifamatorantsika amin'Andriamanitra,
hiatsotsika an'Andriamanitra hiady ho atsika fa isika kosa hangina. Tsy mipetrapetra-potsiny miandry valim-bavaka koa nefa, fa rehefa vita ny vavaka, tohizana ny vavaka, hiainana ny fiombonam-bavaka, dia miezaka ihany koa manohy hatrany izay asa azo tanterahana, manatanteraka izay adidy manandrify. Dia izany indrindra ry havana no ataon'ireto vahoaka jiosy reto teo ambany fitarian'ny Nehemia, fa rehefa tena nanana toky sy finoana izy, nametraka mambavaka ny fiainany, nametraka mambavaka ny adiny, nametraka mambavaka ny fikasany, nametraka mambavaka ty asa lehibe sy mankadiry, fanorenana sy fananganana ny manda ny Jerosalema ity. Dia hoy izy eo amin'ny 9:7, ka de narafitra ihany ny manda, tohizana ihany zany ny asa, vavaka mandeha tsy mitsahatra, ny asa ihany koa mitohy, ny tohizana i narafitra hiatrany ny manda, ka tafakambana avokoa hatramin'ny atsasany miakatra, fa nazoto ny asa ny olona, nazoto ny asa ny olona. Io hoe nazoto ny asa io ry havana, tsy hoe niseho fotsiny taminy hoe tena mavitrika ireto jiosy osa sy reraka reto, fa tena samy nandray anjara sy naneho fikirizana ny rehetrarehetra tsy akanavaka. Eo amin'ny toko 7, ny 9 ka hatramin'ny 12, eo alohan'ity perikopany ray sy nandroany ity, rehefa manana fotoana ianao dia vaky milamina tsara. Nehemia toko 7, 9 ka hatramin'ny 12, izany hoe tena fandraisan'ny rehetra anjara tamin'ny zotom-po sy ny fikirizana izany, ny andany ambavy na kely na lehibe, ary ny sokajin'olona rehetra tao amin'ny fiarahamonina jiosy niara nandray andraikitra tamin'ity asa lehibe sy makadiry fananganana ny manda ity, hatramin'ny mpisorona sy ny levita, ary dia nyroso tamin'ny zotom-po sy ny fikirizana nanatanteraka zao asa lehibe sy makadiry zao ny vahoaka jiosy. Raha mandinika zany nataon'ny jiosy zany isika ry havana, dia mahatsiaro indrindra ny fampianaran'ny epistiliny Jakoba ny amin'ny finoana sy asa, tsy afa-misaraka izany. Ilaitsika mandrakariva ny miaina ny vavaka, mametraka amin'ny finoana ny fiainatsika, ny ampito sy ny hoavy, indrindra ny ady sy ny zavatsarotra lalovantsika, kanefa miezaka ihany koa isika miasa manatanteraka ny fanompona an'Andriamanitra, miasa manatanteraka izay adidy manandraikitra manandrify atsika tsiraray avy. Mahatoky hatramin'ny fahafatesana ny mino, mahereza ry havana, matoky ny tompo, apetrao mambavaka mandrakariva ny fiainatsika, ny hoavitsika, ny asa sy ny adidy manandraikitra santsika, apetrao mambavaka mandrakariva ny fanompona eo anivon'ny fiangonana, apetrao mambavaka mandrakariva ny fiaina ny firenetsika, ary tanterao izay andraikitra manandrify, adidy manandrify izay asa sahanitsika tanterao amin'ny finoana izany. Fa izany no ilazany hoe mahatoky hatramin'ny fahafatesana ny mino, mbola ho avy ny tompo hanome atsika ny satroboninahitra fiainana, ka mandra-piavy ny tompo mivavaha, mandra-piavy ny tompo miasa. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, mahereza ry havana. Amen. We
Andehantsika ry havana hivavaka iombona mivavaka fangatahana. Feno fisaorana anao izay Andriamanitra ny amin'ny teninao, fa teny mamelombelona ny fanantenana, teny mampijoro anay amin'ny finoana no nampitondrainao ny mpanomponao. Fa na dia ao anatin'ny fahosana tokoa azy izay Andriamanitra, dia nantsonao hanatanteraka asa lehibe eo amin'ny firenenay. Ka na dia misy aza ny manenjika, na dia misy aza ny latsa sy ny Yesu mahazo anay, dia fantatray kosa fa ataonao mahatanteraka ny asa nanondranao anay izahay. Isaoranay anao izany Tompo. Ankehitriny koa izay dia mahatsiaro fa ny fiombonana aminao Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiainam-bavaka sy ny fiainana ny teninao isan'andro isan'andro no hanihirinay ary indrindra no mahatanteraka ny fikasanay rehetra. Ka amin'ny hoavinay rehetra Tompo, dia mbola hifikitra amin'izany teninao izany izahay, ary fikitra amin'ny fiainam-bavaka ka hatsiaro ny fitantananao sy ny famombana ao anay. Mamakivaky izao sarotra izao. Ankehitriny izay Tompo, dia mahatsiaro indrindra ireo mpanomponao nantsonao hiasa eny anivon'ireo fiarahamonina misy ny voailika sy ny atao eny anjorom-bala teny aumônerie nationale izany. Natokanay ho azy ity fotoana ity ka hapetraka hifianao am-pelantananao ny asan'izy ireo amin'izay fijoroana vavolombelona eo amin'ireo olona rehetra izay mahatsiaro tena fa resy, mahatsiaro tena fa osa, izy ireo no irahinao hanatanteraka izany. Koa ny herinao Andriamanitra no hanolo-tsaina ireo mpitantana ny aumônerie nationale, ny mpikambana rehetra ao anatin'izany sehatra izany, ka tena hitondra teny fiainana, hitondra vahaolana feno amin'ny fiainany tsiraray izy ireo amin'ny asa tanterahany. Mametraka fenon'ny fiangonanao izay Tompo, indrindra manoloana ireo fanenjehana maro samihafa izay atrehany ankehitriny, manoloana ireo teny ratsy atao amin'ny fiangonanao Andriamanitra, ataovy mahajoro, ataovy mahafikitra, ary ataovy mahatohitra izany izahay noho ny amin'ny teninao. Koa ny mpitondra sy ny mpandrindra rehetra eo anivon'ny fiangonanao, na ny eto Madagasikara izany na ny ampitan-dranomasina, eny ny fiangonana kristianina manontolo, dia ho ampaherezinao ary ho ataonao mahavita zava-dehibe eo anivon'ity izao tontolo izao ity, izay efa ao anatin'ny faharatsiana tanteraka. Tompo, jereo ny firenenay, apetraka manokana eo am-pelantananao ny mpitondra amin'ny isa-tsokajiny, mba hanana ny fitiavana, dia ilay fitiavanao Andriamanitra manolotra ny aina mba hamonjy ny sakaiza. Fa amin'ny zavatra rehetra ao tanteran'ireo mpitondra anay ireo Tompo, dia ataovy mahatsiaro izy fa raha tafasaraka aminao, dia tsy mahefa na inona na inona. Ka ny tolotsaina avy amin'ny fanainao masina no aoka hoe keny hanolo-tsaina azy, andaminana ny fiainam-pirenena rehetra, indrindra ao anatin'izao fahaferezan-kevitra misy ao ny vahoaka izao, ny vahoaka izay hipetraka eo am-pelantananao, mba hatoky anao Andriamanitra amin'ny fitantanany manontolo. Dia mino izay Andriamanitra fa hijery ny isa-tokantrano ihany koa ianao amin'izay rehetra manahirana azy. Ka fantatray fa raha misy ao ny marary dia ianao no hanasitrana, raha misy ny donam-pahoriana hampahery mandrakariva ianao, ataovy mahatsiaro izy ireo fa Andriamanitra mba handresy ianao ka mampandresy azy raha teo. Ary indrindra mivavaka izahay ho an'ny fitandremana mba amin'ny fikasana tsara ho tanterahany amin'ny fisokafana amin'ny faran'ny volana aogositra izao, ianao hantanteraka, ianao andamina, ianao andrindra, ka ho fifaliana ho anay ny anatrezany fotoana izany. Tsy ho anay ihany Tompo, fa ho an'ireo rehetra mieli-pahatra na any ampitan-dranomasina, any amin'ny faritany, any amin'ny faritra rehetra any, dia ampy mizara ho anay ny fahasoavanao. Hiaro azy ireny koa ianao, ary ampitoetra azy mandrakariva amin'ny finoana mandresy ny olana. Ka ny fahosanay ody ho tanjaka ary ny faharesenay hitondra fifaliana mandrakariva, satria Andriamanitra miasa amin'ny fahalemena ianao
kanefa Andriamanitra mahery. Dia nivavakay Tompo, akambanay amin'ilay fanampianaran' Jesosy Kristy manao hoe: rainay ao izay ny an-danitra, ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, ataony ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Meo anay an'io izay nasaza ao anay, ary mamalà ny elokay tahaka namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanay, fa manafahanay amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Hamarana ny fotoana isika riavana malala, ataontsika izao ny hera faharoa amby telopolo sy efajato, ny andininy voalohany sy ny faharoa dia ho apetraka ny tsodrano. Hera faharoa amby telopolo sy efajato, ny andininy voalohany sy ny faharoa. Si e fau mi terrini atau naumi nani rapalu pucara iyana begitu fa diamina katang terau ire Ho tanteraka amintsika rehetra ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra, hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo amin'ny fahalalana sy ny fitiavana an'Andriamanitra, rain'i Jesosy Kristy Tompontsika. Andriamanitra ny hahatanteraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny hareny amin'ny voninahiny ao amin'ny Kristy Jesosy. Ho azy ny voninahitra, ho aminareo ny fiadanana. Amen. Dia ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.